Faly miarabantsika tsirairay avindray tratra ity alatsinainy maraina fa 3 volana marsa ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny an'izao maraina izao indray fa tsika mandray ny fahasoavany alohan'ny dirantsika ny amofinaina io dia vavakisika ny Tompoandriamanitra io misaotra anao izay fa mbola nomenao izao fotoana izao indray fa nay mandray ny teninao mamela ny elokay mamindrafo aminay omeo ny hery avy aminao izahay ary mangataka aminao Tompo mba hanavaonay manjaka riva tonoana sy angatana aminaran'i Jesosy amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe afatra ho an'izao andro zao. Nalaina amin'ny Hebreo 4:4 manao hoe fa efa tonga mpiombona amin'ny Kristy isika raha mihazona mafy ny fiandohan'ny fatoky isika hatramin'ny farany amen. Ary ny anjely ilay fahitako dia nitsangana teo ambony ranomasina teo ambonin'ny tany ka nanangana ny tanany ankavanana ho amin'ny lanitra ary ny aniana tamin'ilay velona mandrakizay dia ilay naharin'ny lanitra sy ny ao amin'ny harin'ny tany sy ny ao amin'ny harin'ny ranomasina sy ny ao aminy fa tsy hisy andro intsony hoy ny Apokalipsy 20. Manambara ny fiafaran'ireo vanim-potoana ara-paminaniana io afatra io. Nangidy tokoa ny fahadisompana tenana ho an'ireo nianjy ny ahitan'ny tompontsika tamin'ny 1844 dia raha izay niandrandra fantatra ny fisehoany. Trafotra Andriamanitra mihitsy ny nisehoan'ireo fahadisompana tenana io mba hanehoana marina izay tao am-pony maro. Tsy misy singan-drahona anankiray ny anjera tamin'izany ka tsy nanomanany azy, tsy nisy hery nitsangaka nohitra ny asany ka tsy efa hitany mialoha ihany koa toy ny fikasan'ny rehetra. Mifamatotra amin'ny seza fiandrianany ny lalàny ka tsy misy herin'ny ratsy maharavan'izany. Andriamanitra no manainga sy miaro ny fahamarinana ary andresy ny fanoherana rehetra izany. Ny lalàna aseho eo amin'ny toetra ny filazantsara ny Kristy, ny famitahana atao ihany koa hanoherana an'izany, ny paikady rehetra iarovana ny sandoka, ny fahadisoana rehetra izay volavolan'ireo mpiasa ny Satana dia ho montsamontsana mandrakariva ary iseho tahaka ny masoandro mitatao vovonana ny fandresen'ny fahamarinana. Amirapiratra miaraka amin'ny fanasitranany eo amin'ny elany ilay masoandro ny fahamarinana ary ho feno voninahiny ny tany rehetra. Ho velona indray ireo fifandirana nisy tany aloha ary hisy hatrany ireo fampianarana vaovao. Nefa ireo vahoaka an'Andriamanitra izay efa nanao ny anjarany tamin'ny fitoriana ny afatry ny anjely voalohany sy ny anjely faharoa ary ny anjely fahatelo noho ny finoany sy ho fanatanterahana ny faminaniana dia mahalala ny laharana tokony hisy azy. Sarobidy lavitra noho ny tena volamena ny fanandramana iainan'izy ireo. Tokony hijoro tsy azo zongozonina tahaka ny vato lampy isika hiazona mafy ny fitokiana hatramin'ny farany ka ho mpanompo vavy, ho mpanompo lehilahy mahatoky amin'ny fanarahana ny tompony isika tsirairay avy izao. Amen. Andriamanitra tiana hitsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Mangataka aminao izahay fa na dia handalo vanim-potoana sarotra aza amin'izao fiafaran'ny tantaran'ny tany izao dia aoka ianao Tompo ampijoro anay hatrany ka tsy hisy alan-darana izay tsirairay avy izay mihaino izao fandaharana izao an'io fa haritra hatramin'ny farany. Aminaran'i Jesosy, amen. Yeah.